Makotrokotroka ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy enina amby roapolo jona eto amin'ny fokontany Ambondrona. Etsika maro samihafa no tanterahin'izy ireo ao anatin'izany fankalazana ny fetim-pirenena malagasy izany. Isaky ny hariva misy ny fanaovana ny podium eto amin'ity fokontany Ambondrona ity. Maro be ny etsika efa nomaninay satria amin'ny mahalavitra anay dia miezaka zay mame fafampo ny vahoaka ny ankizy. Dia ao ny etsika kulturaly, ao ny etsika sportive zay efa mandeha, ohatra ny lalam-baolina kitra zay demi-finale amin'ny 24, finale 25 fa izao hatretsika zao ny podium zay ataonay isa-taona satria ny ankizy teninay tsy afaka mamonjy an'ilay any amin'ny ville dia miezaka izay mampilalao sy mamefampo an'ireo ankizy ireo. Maro ny zavatra hita mandritry ny fanatanterahana nyty podium eto amin'ny fokontany Ambondrona ity. Misy ny fifaninanana maro isan-karazany fampifalifaliana ireo ankizy. Ao ny misy ny ballet, ao koa misy miss 10 à 15 ans, dia misy koa ny concours boeta, démonstration baranjaka. Zay dia misy daholo zay. Amin'ny mahasaramanitra azy dia miezaka tsika maneho fa tena olona afaka isika ary afaka manao zavatra. Zay mahatonga tsika manao an'izao podium. Tsy hoe miavaka ny any amin'ny ville fa noho ny amin'ny fahalavirana dia miezaka tsika tsy maintsy manao fety tahaka ny atao miavaka. Dia mirary fety sambatra ho an'ny voakany Ambondrona, voakany Mahajanga, eny Madagasikara ka manontolo. Nanomboka ny 20 ny volana Jona teo ny etsika fankalazana ny fetim-pirenena malagasy ho an'ny fokontany Ambondrona. Mifarana amin'ny 4 ny volana Jona ny podium ary mitoy amin'ny alahady 5 ny volana Jona ny fampifalifaliana ireo ankizy amin'ny alalan'ny fitondrana ireny arendrina ireny ary amin'io ihany koa no hanaovana ny famaranana ny lalao baolina kitra eto amin'ny fokontany. Désormais, appelez-moi